Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mbifaliana no hiara-manantsika ry havako tratrity sabotsy fa 3 ny volana jona ity. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny bokin'ny salamo 470, salamo 470, andininy 720 sy ny vasivy 20 ihany amin'ny anaran'i Jesosy. Isaorany Jehovah Andriamanitra, Andriamanitry ny Israely. Izy irery ihany no manao fahagagana ary isaorana mandrakizay ny anarany malaza. Aleoka ny tany rehetra hoenika ny voninahiny. Amenina dia amenina. Ray masonao, manomasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Salamo misaotra an'Andriamanitra na fisaorana an'Andriamanitra dia eto ampiaratanantsika ity ry havako. Salamo fankasitrahana, salamo fitaizana antsika hisaotra an'Andriamanitra. Ny fisaorana moa na ny fahaizana mankasitraka dia tena toetra hitaizana antsika hatrin'ny fony fahazaza. Mbola zaza isika dia efa ampianarina tsy anjery ny hoe mahaiza misaotra. Tsaroantsika tsara ny tsy anjery izay nampianarina antsika fony mbola zaza. Tsy anjery nosoratan'ny Rafanoarana Bolespara. Rafanoarana Bolespara, Rafanoarana moa ny anarany. Mampatsiaro kely antsika fa Rafanoarana dia kristianina tato Ambohidately, mpampianatra sekoly lahy tato Ambohidately Rafanoarana. Nahatonga azy hoe Bolespara dia avy amin'ny teny hoe fanoarana. Fantatsika fa ny teny hoe fanoarana ao amin'ny baiboly dia natao hoe parabola. Ny parabola dia navadika natao hoe Bolespara satria parabola dia Bolespara zany hoe anaran'ny Rafanoarana dia mpanoratra zany. Io ihany dikany teny hoe Bolespara. Mitovy ihany zany. Avy amin'ny teny hoe Rafanoarana teny hoe Bolespara. Navadika fotsiny ilay parabola hotsika teo. Izy nampianatra antsika ilay tononkalo hoe raha misy manome zavatra ho anao kingamy teny hoe misaotra tompoko. Manao tompomaso kely isika manararaotra ihany satria men'Andriamanitra reny olona izay nandala ny teny malagasy reny. Ary hotsika teo hoe Rafanoarana dia mpampianatra sekoly lahy tato Ambohidately, mpanoratra. Tsy izy ihany akory Ambohidately izay fararano izay na azo ilazana azy, ny mpanoratra mpandala ny teny malagasy. Tsy Rafanoarana ihany, Rafanoarana izay tsy diso ateraka amin'ny fiandohan'ny taonjato faharoapolo any amin'ny taona 900 na 900 any ary maty aty amin'ny taona 1valopolo sy 700. Mpitendry harmonia ary azo lazaina ho maty teo amin'ny harmonia mihitsy satria teo amin'ny harmonia ny fiangonana io no nampianatra sekoly lahy teo be lehibe ireo izay mbola mahatsiaro zany mpanoratra malaza tao anatin'ireo ataontsika hoe mampatsiaro kely ny tanora. Mahatsiaro hoe tao anatin'ireo vondron'ny mpanoratra mitady ny very. Ireo mitady ny very mampatsiaro ny lesona tany amin'ny classe de seconde na ny classe de première taona vitsivitsy lasa zay. Mitady ny very dia vanim-potoana nipoiran'ireo asa soratra aty amin'ny taona anelanelan'ny taona 300 sy ny 500. Nisian'ireo mpanoratra izay nitodika bebe kokoa tamin'ny maha-malagasy fikarohana ilay kanto malagasy. Satria anelanelan'io vanim-potoana io 300 ka hatramin'ny 500 dia nisy vanim-potoana be dia be nanamarika an'io teo amin'ny tantaram-pirenena. Ny 100 taona amin'ny baiboly izay teny malagasy isan'ny ataontsika hoe ny baiboly malagasy no ny boky voalohany matevina dia matevina na nanona izy azy nosoratana tamin'ny teny malagasy.
5:30 fahazatoana am-baiboly, 7:30 fahazatoana andrasalama, 8:30 nampodiana ny ny 1:30 8:30 no nampodiana avy any ampitan-dranomasina ny taolam-balon-drana valona fahatelo izay namoafo ny fitiavan-tanindrazana tao anatin'ny malagasy ary tao anatin'ireny raha fanoarana izay volazantsika teo tsy izy ihany raha miresaka ny ratom-botately isika de ataontsika hoe nisy ny Justin Razanabolola izay natao hoe Jupiter niaraka tamin'ny Stella na Edouard Andriandrafitily zany dia mpanoratra malaza fantatro anatin'ny tantaran'ny literatiora malagasy reo taranaka voalohany taranaka faharoan'ny mpanoratra zay samy zanaka Ambotately na Stella hotsika teo na Razanabolola Justin nisy koa moa Ndralany Justin Razanabolola Samuel Ramefy zay nanoratra hira be lehibe fantatsika na teoriana nisy ireo taranaky ny mpanoratra ihany keo nisy an'i Pasteur Velijaune mazava ho azy zay tao anatin'ny mpanoratra mitadiny very Pasteur Velijaune tao anaty teoriana koa dia ny mpanoratra teoriana nisy andry raha ohatra ka taranaka teoriana raha ato Ambotately lazana hoe nikoloina tamin'ny fitiavana literatiora malagasy isika ato Ambotately ohatra tao koa Niavozo nisy amin'ny Pasteur Andriamanjato natsoina hoe Niavozo Pasteur Andriamanjato sy Andriamanjato akory nahafantarana azy teo amin'ireo asa soratra fa Niavozo no nahafantarana azy tao ateoriana ry Clarisse Rafatsifandrihamanana zay samy tato Ambotately ateoriana ty amin'ny taranaka fahaenina na fahadimy amin'ny fanoratana na le nisy ny Nahalosoa Ravalitera zay mitondra anarana maro samihafa tao koa Benaina zay nahafantarana Nahalosoa Ravalitera sy ny sisa reo zay ataontsika hoe mpanoratra zay fantatra tato anatin'ny fiangonana misy atsika mahatsiaro kely zany tsika satria ny tononkalo zay nataony raha fanoarana Blaise Paraty dia mamoa fo sy mitaiza antsika ary mahay an'io tsy anjerio avokoa ny ankabeazan'ny ankizy rehetra ny hoe mahaiza misaotra naneko misotro rano aza de mahay misaotra zay no azon'izay no afatry raha fanoarana maika fa isika ankizy maika fa isika olombelona ve tsy tokony olona ahay misaotra eto amin'ity salamo ty raha amin'ny lafiny ara-panahy dia manafana antsika mpanao salamo eto hoe mba mahaiza koa misaotra n'Andriamanitra izy manao hoe isaorana ane Jehova izay izy ihany manao fahagagana isaorana ane Andriamanitra zay izy ihany manao fahagagana le afako zava-dehibe ara ny toe-panahy mahay misaotra zava-dehibe io toe-panahy mahay misaotra io toe-piainana toe-po mahay misaotra raha amin'ny mpanao salamo zay eto-piatarantsika de roa lehibe no hitaomany antsika hisaotra an'Andriamanitra voalohany de zao tokony mahay misaotra an'Andriamanitra isika satria manao fahagagana izy amin'ny mpanao salamo de ny zavatra rehetra zay tranga eo amin'ny fiainantsika isan'andro de efa fahagagana ny zavatra rehetra mitranga ao amin'ny fiainantsika de tsy avy amintsika tsy akory tsy hoe misy ho azy fa ny zavatra rehetra zay mahatonga amin'ny mpanao salamo mitondra antsika hoe jereo ary ny kintana jereo ny zavaboary fa mahita fahagagana isan'andro isika ny tsy mino moa no tsy mahita fahagagana fa iverin'ny tsy mino fa mandeha ho azy hoe imasoandro inge rary ny raha mipotsaka raha pitso ary za olombelona rary ny raha velona raha pitso fa amin'ny mpanao salamo sa amintsika kristiana de zao fahagagana isan'andro ny fiposahany masoandro ny fahavelomantsika ny rivotra madio satria zany zavatra zany de zao ndray androany mety tsy hisy ihany tsy voatery hisy zany fa misy zany satria Andriamanitra no mitondra andry Andriamanitra mampisy zany raha zakena ny fiainantsika rehefa malala de zao tokony ho feno fisaorana an'Andriamanitra isika amin'ny fahagagana ataony isan'andro
eo amin'ny fiainantsika satria tsy ny hatsarany rivotra, tsy ny zavaboary, tsy ny tany mahavokatra, tsy ny olana avy, tsy ny rivotra mitsoka ihany ny fahagagana fa ny fahasalamana omen'Andriamanitra atsika, ny mpiarabelona mifanerasera amitsika, ny olona zay manodidina atsika, izao tontolo zao zay omen'Andriamanitra zay ifaneraseratsika fahagagana zao. Betsaka ny olona le havako tsy mahay misaotra an'Andriamanitra, tsy mankasitraka an'Andriamanitra. Andrandray ny zavatra tsy ananatsika no hitatsika, ny zavatra tsy eo amitsika ny mpanjenitsika, ny zavatra hitatsika ny amin'ny namantsika fa tsy eo amitsika no mibahana an'izay fa tsy zay zavatra efa nomen'Andriamanitra atsika. Ny antony de zao jambaram-panahy. Jambaram-panahy satria nahoana? Satria tsy mahita ny fitahian'Andriamanitra eny amin'ny fiainana isan'andro izay tsy ananana zay eny amin'ny namana, zany no mibahana ny saina ka lasa manadino ny misaotra an'Andriamanitra. Zay mahatonga ny mpanao salama eto manao hoe misaorana Andriamanitra, misaorana an'Andriamanitra, misaotra an'Andriamanitra satria be dia be ny fahagagana atao. Iveritsika fa lay fahagagana amitsika de lay manana endrika majika iny ihany hoe misy olona marary de sitrana tampotampoka eo. Eny ho fahagagana zany fa tsy zay ihany ny fahagagana, tsy zay ny fahagagana fa fahagagana koa na dia itsika afaka mandeha tongotra anankiroa fotsiny ihany a, io nge tsy mbola voazava, tsy mbola voazavan'ny siansa fa maninona moa zany ny tongotry ny olona amin'ny mandeha io anankiroa io, ny lanjan'ny olona, fahaizany centre de gravité ny olona, io de efa fahagagana. Io isika mandeha tongotra anankiroa io fa tsy mandeha tongotra efatra amin'ny famindrantsika olombelona, amin'ny fijadotsika olombelona, io de efa fahagagana ankoatran'izay ao anatin'ny vatantsika ao. Fa izao efa mba nisaotra an'Andriamanitra ve ianao? Fa ny fiainantsika manontolo mihitsy de efa fahagagana. Ary zay no isaorantsika n'Andriamanitra, isaorantsika ny Davida mba ny Solomona manome itony salamo itony, mampatsiaro antsika hoe aza manadino ny misaotra an'Andriamanitra. Fa ny faharoa zay isaorantsika n'Andriamanitra, hoy ny bokin'ny Salamy de zao ny voninahiny maninika ny tany rehetra. Lay voninahiny eto dia tsy milaza lay voninahitra ataontsika hoe gloire ihany, fa ilay voninahitra eto de milaza ny herin'Andriamanitra, ny fahefan'Andriamanitra, ny maha-izy azy an'Andriamanitra. Misy toetra zay ataontsika fantatra amin'ny teolojia, ny toetra n'Andriamanitra hoe Andriamanitra dia amin'ny toerana rehetra, omniprésence. Andriamanitra dia manatrika amin'ny toerana rehetra, n'aiza n'aiza dia eo Andriamanitra. Zay ny dikan'ity teny ity hoe aoka ny tany rehetra endrika ny voninahiny, zany hoe tsy misy toerana na aiza eto ambonin'ny tany na eo amin'izao tontolo zao na eo amin'ny univers tsy azon'Andriamanitra hidirany, azon'Andriamanitra hidirana avokoa na aiza n'aiza. Zay mahatonga ny mpanao salamy ihany teny hoe aiza moa ny antsirako anao Andriamanitra, ery any amin'inona moa Andriamanitra, hitanao daholo ny fiainako satria n'aiza n'aiza misy aho de any ianao. Zany le afaka malala ny dikan'ity salamy ty de ny hoe mahaiza misaotra an'Andriamanitra fa n'aiza n'aiza misy anao de azonao antsoina mandrakariva Andriamanitra. Tsy voatery Andriamanitra hoe ao amin'ny efitrano anankiray ihany fa n'aiza n'aiza de azonao antsoina Andriamanitra, n'aiza n'aiza dia azon'Andriamanitra anehoana ny heriny, ny toerana rehetra zay misy atsika. No zany misaora an'Andriamanitra, ny sampy angety zany, ny sampy tsy manerana izao rehetra zao fa Andriamanitra manerana izao rehetra zao ary Andriamanitra irery ihany io. Zay tonoony ny mpanao salama eto manao hoe Andriamanitry ny Israely. Le avako manala mitahotra ty anatintsika nge zany salamo zany hoe n'aiza n'aiza misy aho, na eo am-pandriana marary, na eny am-piasana vizana, na eny an-dalambe afaly, na ao am-piangonana mitery de zao mahita mandre ahy mitondra Andriamanitra.
zava-dehibe zany le afaka malala le tokony isaorantsika n'Andriamanitra mihitsy. Io fo mahay misaotra io dia fo zay ateraky ny asa ny fanan'Andriamanitra. Ny tohim-po mahay misaotra dia tohim-po manana fanetretena, tohim-po manana fanetretena. Resaka manokana mpanoratra maromaro sika teo anatin'ny literatiora malagasy, tao anatin'ny asa soratra malagasy any elalan'ny taona 300 izay namerina tao an-tsaintsika ny fitiavana ny maha malagasy zay very, fitiavana ny maha isintsika very. Ity volana jona ty moa tsika dia miresaka amin'ilay volan'ny teny malagasy. Atao ahoana moa tsy hanompo maso am'izany? Raha ohatra ka somary manompo maso zany tsika mifamatotra amin'ilay tantara kely teo ny hoe ny taona 300 ka hatramin'ny 300 dia mitady ny very. Very inona moa ara lay tadiavina? Very inona lay tadiavina? Ireo mpanoratra malagasy zay nitanitsaintsika teo ataontsika hoe ry Stella zay tany aloha any amin'ny taona 1700 ano any, de efa manomboka ataontsika hoe na no misy ara moa hira zay nosoratan'ny Edouard Andrianzafitrimo. Rehefa anaty firana kosa dia tsy Stella akory no nahafantarana ny Andrianzafitrimo fa Edouard Andrianzafitrimo. Dia rehefa misy hira ao anaty firana maromaro nataonyity mpanoratra zay Kristiana Tombotadely ity, dia le hoe inona ny very tadiavina dia tsy inona tsy akory fa lay maha izy azy ny teny malagasy. Ireo mpanoratra tahaka ny Ravel John, tahaka ny Jupiter Justin Zanabololona sy Zizi Rabearivelo, Zizi Rabearivelo tao anatin'ilay tononkalo antsoina hoe Inty, sy Rafanoarana zay tao anatin'ilay tononkalo hoe Tandremo ny atao. Dia ny voy ny hoe tsy ny le poezia nampianarin'ny misionerantsika ihany akory ny tsara, fa ny teny malagasy dia zava-dehibe koa ny ritma na ny gadona. Ary ireo olona ireo zay volanantsika teo resaka teny malagasy tsika ry hotsika teo ry Nardoxa Teorina kely na ry Charles Ratsara Oelina Teorina kely na ry Iakory Norsory maromaro Célestin Andriamanantena reny koa tao anatiny dia samy napiditra tsikelikely ny gadona tao anatin'ny tonokalony, satria ny teny malagasy tranainy dia gadona no mitondra azy fa tsy ny rima akory. Raha miteny nge zao tsika hoe ny tonokalony Rafanoarana teo ny hoe ny akoho misotro rano na bena kely eo andeha anke jereo tazadin'io sy jereo, zany de gadona. Raha misy manome sady misy rima fa gadona, raha misy manome zavatra ho anao inga miteny hoe misaotra tompoko, gadona lay izy. Ary izay no izay very zay no tadiavina. Zany hoe nitady ny very ireo mpanoratra malagasy any ny amerenana indray lay tononkalo malagasy zay tsy ny rima akory ny zava-dehibe fa ny gadona. Ary hitantsika tsara fa ny tononkira malagasy tranainy de tsy ny rima akory ny tsy miady rima. De ataontsika hoe sambasamba zanahary hira fa 8 na misaoran'ny zanahary hira faharoa ao anaty firana de tsy misy miady rima akory, fa rendretreny de gadona no azo lazaina ho nanomboana azy tany amin'ny teny malagasy tranainy. Ray volana teny malagasy tsika teo isika izay ilazana fa mihin'Andriamanitra teny malagasy koa isika. De izany tokony isaorantsika n'Andriamanitra. Andriamanitra nanerana izao rehetra izao, ka tsy ny hoe ny vahiny ihany, ny vazaha ihany, na ny tandrefana ihany, na ny tatsinana ihany no nomen'Andriamanitra fahazavan-tsaina, nomen'Andriamanitra fahendrena, fa ny malagasy koa de nomen'Andriamanitra fahendrena sy fahazavan-tsaina, satria manerana izao rehetra izao ny voninahitr'Andriamanitra. Hoy ny mpanao salama eto, zany le afaka malala. Tiany ity salama ity ianao aisaotra n'Andriamanitra mihitsy. Kristianina mahay misaotra n'Andriamanitra, misaotra n'Andriamanitra noho ny amin'ny
ankehitriny misaotra an'Andriamanitra isika noho ny amin'ny fitantanany aoka mba ho kristianina mahay mifaly amin'ny fiainana isan'andro satria nomeny Andriamanitra fifaliana sy fitahiana ny fahaizantsika mankasitraka ny ankehitrinytsika no mahatonga atsika miorina amin'ny finoana ka manana fanantenana amin'ny ho avy. Ataonao ahoana ny anana fanantenana amin'ny ho avy raha ohatra ka ny ankehitrinao ranomaso tebiteby. Ranomaso tebiteby ny ankehitrinitsika satria tsy mety manaiky ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fitantanan'Andriamanitra isika. Noho izany dia izao eto ny mpanao salamo amin'ny andinina fahavalo ambin'ny folo fa sivy ambin'ny folo ity dia izao raha tsorina dia izao mahay zareo mba mankasitraka an'Andriamanitra fa eo foana izy na inona lalovanao eo foana izy fa tsy manary anao izy ary mahay izy misaotra an'Andriamanitra amin'izay nomeny ianao sy mbola homeny ianao. Vavakisika tompo amin'izao izay noho ny amin'ny zoatra masina izay mampianatra anay mitona anay ahay misaotra antony fahazaza zay nitezaina anay dia mampianatra anay isaotra ny manome ianao Andriamanitra dia manome mandrakariva fandrandray izay manadino ny misaotra anao manadino ny mankasitraka anao dia ianao zay tsy miova fa eo mandrakariva tsy manary anay fa eo mandrakariva misaotra tompo ny amin'izany fitiavanao zany ady ankehitriny miatrika ny faran'ny herinandro iray menao anay ny fitahinana makivaky ty herinandro ity ny asa izay nitahinao misaotra ny amin'izay rehetra natolotra ao anay tompo dia mangataka kosa izay mba hanananay fofeny fanetretena mandrakariva akasitraka fa tsy hanome tsiny dia mivavaka izay tompo ho an'ny tanindrazanay vavaka ho an'ny taranakay vavaka ho an'ireo havanay azo Paolina vavaka ho an'ireo izay tsy salama ampahirery izy ireo dia manakina ny fiainany mandrakariva mba famindram-pona izay Jesosy misaotra tompo. Amen.